Falafaly marahaba antsika rehetra ny tokantrano any izay ekipa-ny Meteo Malagasy amin'ity andro latsinainy alina ity ka dia manasa anao anaraka ny fandaharantsika androany. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana no jerena dia iny fa misinda lasa makany atsimo atsinanana iny le front izay nandrafitra ny toetrandro saika manerana nosy tamin'iny farany herinandro iny. Fa manomboka zao zany dia lasa alizay malefaka indray mandrafitra ny toerantsika amin'ny ankapobeny. Vokatr'izay dia somary ahita fidinana zany ny maripana saika manerana nosy amin'ity herinandro ity. Fatako izao ny mety toetrantsika rapitso talata. Rapitso talata zany dia isy orana malefaka mitsitaitaiky amin'iny faritra Nalanjorofo aty amin'ny Alaotra Mangoro ary aty amin'ny faritra Atsinanana aty. Ny faritra sisa moa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana maraina indray dia nahitana fidinany araka ny resahako teo moa dia indrindra aty amin'ny avoatany sy aty amin'ny ilany Atsinanana nosy aty ary tafidina 4°C zany amin'iny faritra Antsirabe iny. Raha ny tolakandro indray dia araka le fidinana andresana teo moa dia aty amin'ity ilany Atsinanana ity tena ahitana fidinany ary tafidina 13°C zany amin'iny faritra Taolagnaro iny. Ny toetrandro amin'ireo tanan-dehibe ivelan'i Madagasikara reto indray dia tahaka izao izany. Maina ny andro any Milan, norana malefaka any Paris, andrahona ny andro any Johannesburg ary anorana tandrifinona arakotroka any Nairobi sy Bangkok. Ny toetrandro amin'ireo nosy rahavavy ireo indray dia saika anorana daholo izy ireo zany any Port-Louis, Comoro sy Saint-Denis dia isy orana tandrifinona, arakotroka zany any Seychelles. Zay indray ny afaka atolotra anao amin'ity alina ity fa dia samy tsara daholo veloma.